Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasina mbamandrarana amintsika amin'izao fotoana izao fa albenay tena komiona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Akiradio ny mpikambana anatin'ny groupe zay maharesy dia faly miaravantsika rehetrarehetra ary manonona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy zay tonga miaraka aminay eto indray androany ao anatin'izao fandarantsika izao. Fiadanana tompo aneho amintsika tsirairay avy dia manasanao indray hiaraka eto indray tsika, manasanao hiaraka aminay adindray sasany indray raha antsika eto androany ifampahery dia tonga soa daholo na ny efampaketona ny izay vo androany vo tonga. Raha androany vo tonga miaraka aminay dia teny aminao manokana mihitsy hoe tsy kisendrasendra koa ny ahatongavanao eto, fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany dia za matoky fa ifampahery tsika androany ary tsy taka nidirinao eto nivoanao eto androany fa ahery tokoa ianao ao anatin'izany. Tahiny tompo manokana raha nabavintsika zamina kamaradin'i Jesosy nihitra teto voalohany androany ka antsika moa ho an'izay tafiditra voalohany eto moa dia mahazo tsodrano mahafinaritra be. Halleluja. Ka raha nabavy zamina kamaradin'i Jesosy nomentsika tsodrano androany miaraka aminareo rehetra zay any Chine, any Madagasikara ary any Koweït sy Arabie Saoudite zay somary taraikiraiky ny connexion faible ny connexion ka tsy mety tafiditra voalohany dia miara mahazo tsodrano amin'ny raha nabavy zamina kamaradin'i Jesosy nareo androany. Ka ny tsodrano menareo dia ao amin'ny Jaona 15:4 sy 5:20. Jaona 15:14-15 no tsodrano menareo amin'ity androany ity. Vaky zao minaran'i Jesosy: ianareo ny sakaizako raha manaraka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo ntsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra raiko tamin'iraiko dia nambarako taminareo. Halleluja, amen. Rahabaina daholo zany sakaiza aman'Andriamanitra rehetra, ny sakaizan'i Jesosy rehetrarehetra ary ho tahin'ny tompany antsika menakavy hotanteraka aminareo ane zany tsodrano zany dia mahery ezatra ny hatrany dia tahin'ny tompo tonga soa. Zamina kamaradin'i Jesosy Angelina Diamant, zamina kamaradin'i Jesosy moa eto Frantsa, zamina Angelina Diamant Chine, Andoandry Frantsa, Novitina France, Marie Hortensine Koweït, tonga soa Tina Sirikoko Chine, tonga soa ihany koa Daniela Belgique, tonga soa Todraonoso France,
Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite, Rodine Marie, Koweït, Erik Arak, France, tahiny tompo tonga soa ihany koa i Yama, Koweït, tahiny tompo ihany koa i Rodine Marie, Koweït, tonga soa i Kadaka Malala eto Frantsa, Eliza Tsiarana Koweït, Tozy Jesosy mandrakizay ao Allemagne, Lovitina eto Frantsa, tonga soa ihany koa Mami Koweït, Nambintso Makrina Koweït, aiza aiza dia ho tapaka sady kosa ny fandarantsika na dia inona ary aza tsy hitako ny commentaire. I Maminirina ohatry tsy mety ho vaky le izy. Maminirina Laetitia Rabiatany tonga soa, maly efa hitako teo ihany tonga soa indray ianao dia tonga soa koa Ferana Rakoto eto Frantsa, Kadaka Marijo États-Unis, Zanaso Silvio Koweït, Yam Ferana teo Sirina Rozmina eto Frantsa, Rantarina Marie Charline Madagasikara, dia Rantanirina Marie Charline teo tsika mijanona, Tina Rakoto Arzaka eto Frantsa, tonga soa Falray Ritovy eto Frantsa, Razana Monika Koweït, Asany Apôstôly Alain Madagasikara, tonga soa Angelina Andrinasoa eto Frantsa, dia tahiny tompo ihany koa i Ranabavy Mihaja Madagasikara, tonga soa Mampionina Frantsa, Itody Rahonosoa Frantsa, Andelina Suzelle Suisse, Marijo efa niteny teo, Soameva Frantsa, Maminirina efa nirapaiky teo, mbola tsy fantatrany loatra eto aiza moa misy azy. Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Boutjilda Koweït, tonga soa Fontaine Lalanirina eto Frantsa, tsisy isorana Ranabavy Zamina, Bertsava Koweït, tonga soa Lantonirina Liban. Alleluia, faly be mahitana rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany daholo e. Zay no faniriana hoe mba hahatratra amin'ny farany daholo tsika rehetra, mbola motapaka ny fandarantsika. Dolo omelo an'izany rehetra hivavaka tsika mametraka amin'ny fotoam-piatan'Andriamanitra, dia avy tsika hiresaka momba an'izay. Ranabavy Lina eto Frantsa tonga soa. Ny agnatahako aminareo dia izao aza manao partage tsika satria ohatry ny olona mijery hipartagenareo ny fandarana ihany angamba no manao misignale ny fandarantsika mahatonga ny fandarantsika tapaka io dia angaviantsika aza manao partage fa misy mahita ho azy foana ihany io. Halleluia. Alao mahitantsika hoe efapolo eto halleluia, fa tsy tapaka ny fandarana zay mahitantsika empolo nefa ny taorina partage nefa tsy misasaka koa ny fandarana sanatria tapaka. Aza manao partage zary lasalasa to mbola nanao partage kely ndefa najanoko inga. Ndao no melo an'izany zay, ndao no hivavaka tsika metraka amin'ny fotoana eo am-piatan'Andriamanitra dia rehefa tsika anohy ny fandarana. Tahiny tompo Ranabavy Angelina Diamant avatsy Chine, izy no hivavaka fanomboana metraka amin'ny fotoana am-piatan'Andriamanitra. Tahiny tompo Ranabavy Angelina anohy ny fitenenana. Fiadanany tompo ho amintsika nanakaby. Tahiny tompo Pasteur Mivady, tahiny tompo koa tsika tsirairay avy izay mpanaraka izao vavaka fiambenana izao, hiara vavaka arytsika anomboana ny fotoana androany. Jehovah tompo ray malalanay eo, mankasitraka ny amin'ny fitiavanao anay, tompo tianay eo. Misaotra satria ny tantananao ny tontolo andronay, tratra izao hariva mahafinaritra izao izay tsirairay avy. Misaotra Jesosy satria narovanao izahay tafavory eto indray nafahanao tao anatin'ny maro, mbola afaka mifampivavaka ka mangataka aminao izahay Jesosy. Ny fanainao masina ny asa mahery aminay tsirairay avy, ampio izahay reto Jesosy. Ny mpanompo izay irahanao isan'andro mitondra ny teninao,
ny mpandray anjara rehetra eto amin'ity vavaka fiambenana ity. Ianao Jesosy no anjaka any anatinay tsirairay avy, ilay fananao feno fahendreny, ilay fananao tia vavaka sy feno fahazotoana manompo anao zany mifampiresaka aminay isan'andro ifampitafatafa aminay koa amin'izay rehetra ataonay. Jesosy Tompo, raha nisy zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia ifonanay aminao izany, mamindrafo aminay tsirairay avy reto ianao Jesosy mpamindrafo, sy be fitiavana ampio zahay Jesosy, mba ny hevitra no anjaka mahery any anatinay tsirairay avy any, ny teninao no iainanay ary ho ampiarinay amin'ny fiainanay izany Jesosy ka ho faly izahay miaino ny teninao isan'andro miaraka aminao. Apetraka feno eo am-pelantananao izay zavatra rehetra ataonay, ny connexionnay Jesosy ta io manokana izany mba ahafahanay manantanteraka ny asa ataonay eto anio. Apetraka feno am-pelantananao ny ampitsinay sy ny toyan'ny fiainanay Jesosy Tompo. Aza jerena amin'ny fahotanay izay tsirairay avy reto, fa hamindrafo ry Jehova mpamindrafo sy be fitiavana ianao fa afakay Tompo malalanay. Alleluia. Amen Jesosy. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ambavitsika Angelina Diamanta mivavaka matsiro fanomboana izay netiny tamintsika teto. Andriamanitra manakapasy aminay amaly fitianao. Tsy misy tsiny akory ho anareo izay efa nanao partage, tsy misy tsiny fa zaraka antekitao hoe za koa rehefa lasalasa indray nanao partage, tamin'ireo teo moa efa tsy nanao partage tsony dia tsisy fotovelingela fandarantsika, fa vao lasa manao partage sika dia lasa reny ny zavatra mitranga, tapaka indray fandarantsika. Satria raha olona tonga ho azy eto izy dia mangetaheta hijery izy zany, fa raha voasanatria olona hipartagenareo nefa ny olona tsy makasy tsy te hieno an'izany reo partagenareo dia taka manao forcine isika ampianao an'izy amin'olona dia mahasorena olona mantsy zany. Aza mba mipartage fandarana tsika tsotra ny olona hafa hoe partagena na dia olona tsy fantatra hoe mba ho be mpijery. Ny fitanjotsika misy olona tarihan'Andriamanitra hoe tonga eo dia makafy sy mankasitraka ny tenin'Andriamanitra dia mihaino fa tsy forcetsika hiaino izy zay alao tsika sy manao partage tsony manomboka androany indray aloha fa efa reo aloha tsika zay nge efa faly mahita anareo amiko za manokana tena mahafapo anahy hoe reo aloha nareo tsy mahamaika anany hita hoe hanao partage dia isy olona 100 tonga eo, aloako olona 70, 80 na 20 na 50 ary tady teo fa nanaraka zao fandaran'izao voalohany olona 7, 10 fa olona vonona ny haino. Halleluia. Dia aloha tsika tsy manao partage androany zany tsika nanao partage fana fa aloha tsy manao partage tsony indray aloha tsika, na any amin'ny groupe na any amin'ny MP na any amin'indrindra hoe amina journal an'olona ny tonga dia ananareo manjary ohatrany hoe manao miditra forcé any an-tran'olona tsika amin'izay raha voazay ny ataontsika satria tsy voatery ny olona ny akasitraka sy ny akamano tenin'Andriamanitra ohatr'izany. Indrindra moa fa ny filazantsara antsika ety dia somary saripady any izy ity fa dia mila tariky ny fanamasina be mihitsy no vao tonga handray an'izao tenin'Andriamanitra izay voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe kanota ary koa sabatra roa lela, ka dia mankasitraka antsika fanekena fandaminana. Na tombo Geneviève Riamananjara eto Frantsa, ny Anamainso ao Italia, i Jonathan ao Allemagne, izay nga mbola tsy narabeko teo any Madagasikara hony raha nampahavitsika le vaovao. Alleluia. Dia isaorin'Andriamanitra zany dia maharetatra fa mamirina Laetitia Rapialany Madagasikara hony izy. Eny ary mahafinaritra be mahita anareo any Madagasikara tafiditra eto ary tsy ho very maina akory ny ao koa iaina ao ambadika miaraka amintsika, tsy manao Facebook tsony izy ary tsisy messenger dia tsisy Facebook dia tsy hitanareo misoratra fa ao ambadika eo izy mihaino antsika ara-dalàna mihitsy raha nabavintsika iaina. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra zao ry havana tapaka ny fandarantsika maly nefa nisy zava-dehibe tokony mbola nytenenina dia ngamba ny teneniko kely ihany le point vitsivitsy izay momba ny toritentsika maly. Teo moa ny tapaka ny toritentsika maly fitingiko kely anatin'ny minitra vitsy teo amin'ilay hoe ina moa ny dikany hoe balama, ny dikany hoe balama dia hoe mpanimba ny tempoly na hoe
mpihinana le mihinana io zany tena hoe midévoré mihitsy tsy hoe mihinana manger fa tena midévoré zany hoe tena manotahota tena mihinana tena mandrapaka eny dikany hoe balama amin'ny efiteny hebreo ka fantatsika moa fa i balama araka ny tenentsika maly dia ombiasy izy sady biskidy fa nino an'Andriamanitra kosa ary rehefa natahotra ny zanak'Israely Balaka izay mpanjakany Moaba dia fantany fa i Balama dia afaka ny anozana satria izay ozoniny dia voaozona ary izay tsofondrano dia voata fa Andriamanitra kosa nefa ny tena dia masim-bava tahaka izany aza i Balama Andriamanitra kosa ny tena aza manozona an'ireo mantsy ny zanak'Israely fa efa voata ireo. Halleloia. Ny zavatra rehefa tsy azon'ny Balama tany amin'ny ozona ny zanak'Israely rehefa dia izao no nanaovany azy satria ny zanak'Israely dia nakatohan'ny Balama mampaminany azy dia nampanambadiany naprisihany hanambady vehivavy Moabita ny zanak'Israely. Ny firosona tamin'izay fanambadiana ny jezikezety any amin'ny nomery ohatry hoe hijery an'ilay teny kely malo tsika satria hitako hoe misy zavatra tokony ho fantatra reo nefa tapaka le izy tezitra koa ny devolo maly tamin'le izy tsika hijery any amin'ny nomery 31 nomery fa raiky amby telopolo andiny fahinana amby folo sy mbola tolo teny androany ty fa le toy an'le maly dia ozy izy hoy ny tena Andriamanitra andiny fa dimy amby folo nomery toko fa raiky amby telopolo andiny fa dimy amby folo ary izy taminy nahoana no velominareo ny vehivavy rehetra ireo ihany ingeny nampadisony zanak'Israely tamin'ny Jehovah ny amin'ny Peora araka ny tenin'ny Balama ka nahazo ny fiangonan'i Jehovah ny arety mandringana koa izany koa ankehitriny vonoiny ny zazalahy madinika rehetra ary vonoiko koa ny vehivavy rehetra izay efa nalala ny lahy. Ny zanak'Israely dia nididian'Andriamanitra tsy hanambady hafa firenena satria nahoana ny hafa firenena dia manana ny Andriamanitra ny ary rehefa ao an-tokantrano ao ny faiblesse ny zanak'Israely vao mahita Andriamanitra hafa dia sodokany Andriamanitra hafa foana. Isaky misy karazan'Andriamanitra mandalo amin'ny zanak'Israely dia Jehovah ny adininy voalohany dia tsy tian'Andriamanitra izay. Toy izay Andriamanitra aza manambady vehivavy hafa firenena ianareo. Dia ny nataon'ny Balama rehefa tsy hanozona ny zanak'Israely ihany izy dia fanapotehana tsy aingam-piasa fa fanapotehana miada-piasa rehefa tena manambodika dia ninona izany naprisihany hanambady vehivavy Moabita ny zanak'Israely ka rehefa tafambady atsika moa rehefa tiany ny devolontsika hoe tafasaraka amin'Andriamanitra dia alainy fanahy amin'ny fotoantsika manota dia tafasaraka amin'Andriamanitra izay fotsiny ary amin'ny fotoantsika tafasaraka amin'Andriamanitra dia resan'ny fahavalo ka ny fomba fiady tena efipetsin'ny devolo zany rehavana dia zao ataony fotsiny izay amin'ny tantsika dia rehefa manota tsika tafasaraka ho azy amin'Andriamanitra dia ho haniny amin'izay zay zany le mpanimba ny tempolo satria nokasihany tamin'ny fahotanany ny tempolin'Andriamanitra dia isika izany nokasihany Balama naprisihany hanambady vehivavy Moabita dia voaloto ny tempoly dia rava ny tempoly dia nohaniny amin'izay ary Balama dia amin'izao tsika miaina zao io fanahin'ny Balama io dia miparitaka be zay anisy zany tena ngeza be tiako tenenina maly fanahy io io Balama io ry havana amin'izao fotoana iainantsika izao dia tena miparitaka io fanahy tao amin'ny Balama. Inona moa ilay fanahy? Dia ilay fanahy tsy ny fitiavana an'Andriamanitra, tsy fitiavana ny asan'Andriamanitra, tsy fitiavana hanao zavatra ho an'Andriamanitra, fa fitiavam-bola, fitiavan-karena no manisika an'ilay Balama lasa nanao mpaminany. Ka za zany mampitandrina antsika hoe raha misy zasany tsy teny aminareo makory sanatria hoe za marina
nazahako no iza fa miteny antsika rehetrarehetra kosa hoe tsika rehefa mitena zany de izy ny olona hoe manaratsy ny olona hafa de manatsara tena tsy riavana fa ny loza kosa mananotanina tsy maintsy tenenina atsika fa ny fanahy-balama zao no miparitaka. Inona moa ny fanahy-balama? Ny fanahy-balama de ny vola no mivaingana anatiny no inona zany ny vola ny zava-dehibe fitiavam-bola. Hanika zao rehefa misy fotsiny ny vola tsy problema amin'ny balama na manambady moabita ary ny zanak'Israely. Tsy bedesiny zany ny asan'ny mpaminany ngerevany, ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra ngerevany de ny miandry ny ondry. Fa ny be ny olona re miteny ny pasteur ny kolona be fa tena tsy izy tsy hoe ianao hoe manao pataloha zany tsy olana aminy, ianao hoe manao vaniny zany tsy mboatra n'le rangao amin'ny fandarina andramoka izao iny. Iny tery be mihitsy iny fa za miresaka amin'iny radoranko tsarama mivady iny fa reo tery be reo, tery saina be reo. Fa misy olona hafa ary misy pasteur anay tena zay ataonao mety da izy ary miaraka aminay tena izy lokolona be reo izy mivady tena hoe. Fa za miteny antsika manao hoe attention fa ny fanahy-balama zao tena miparitaka. Balama tsy mirarahany zany. Tsy rarahiny balama ny tempolo zany. Rehefa mahazo vola izy rehefa ao ny vola, rehefa ao ny tambi-karama, rehefa ao ny ina moa fomba mantenena an'le izy omaly lalatotso, le endrika le karama omaly nampitondray ny balaka de efa mety aminy. Riavana mila mitandrina tsika. Raha misy zany mpanompon'Andriamanitra miteny aminao hoe azonao atao daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tsisy an'izany fa Andriamanitra mamela malalaka Andriamanitra efa fahasoavana zao fa tsisy an'izany tsony de mitandrema ihany ianao satria tsy tery ny lalina makany an-danitra. Sara ny fankatoavana misaotra tojo tsy mety tadidiko mihitsy le fomba fiteny an'izy. Le sara ny fankatoavana misaotra tojo. Riavana de heverinareo fa mba sitraka ve riavana no alan'ny olona hoe tena par rapport amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra mpitoro-teny zany de nao mety tena somary malailay finosina satria na ny eo zay eto misy fotoana mandeha toerana andehanan'ny beso maro amin'ny tontolon'ny fivavahany fa somary malailay finosana kely ianao aminao ny olona satria ozy ny olona ireny no mitsaratsara olona tsy riavana malala. Zay koa mbola mba azonareo tsaraina ihany koa zay raha zay no azo atao tsy maninona fa ny tenin'Andriamanitra no mitsara antsika rehetrarehetra. Ary mampitandrina anareo hoe fanahin'ny balama io zao mahavariana ngerevana mahita ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra lehibe tokony hitory fahamarinana hitarika ny olona hoe andao zao no tokony fitondran-tena antsika efa tsy ho genen'ny olona ntsony miaraka aminazy. Zay zao ohatra teneninareo ohatra hoe tadidiko raha nampaviaina voalohany tonga taty hatraminay tamin'izany de tsy omena antsika nanao pataloha izy tamin'izany de nanao fivadikana taty hatraminay tamin'izany tamin'ny 2018 ngamba izy iny de tonga va de ozy izy menatra kely izy way sarery manao pataloha de zay hoe tsy maninona fa zao misy lamba hoany eo ambony ao mena lamba hoany ao inona zany zatra tany anatin'ny tranabaviany to de manatsapa hoe way aike zao no tena tokony izy donc zany raha nareo zany ohatra zao avy aty aminay tsy hainake zay fitondran-tena nareo any tsisy mahita zay fitondran-tenanay tokantrano tsika fa ohatra fotsiny raha eo aminay zao nareo na manao inona fitondran-tena nareo any ho avy aty hatraminay nareo mety nambavaka na sy ny sisa de fa mba fantatra reo hoe andeha mba hanao jupa satria mba eo amin'izy mivady satria izy mivady mitory ihany zany de raha satria sady tahotra an'Andriamanitra le izy no mba eo ihany koa le tahotra kely an'le mpitondra hoe ovy misao de mba voateny ary zay tena miteny satria maninona satria fahasoavana ao antsika le izy. Fa balama tsy teny an'izany intsony satria maninona i balama tsy zany ny problemany. Balama zao ny problemany ahoana ny vola, aiza ny vola, aiza ny intérêt, inona ny tombotsoa, alleluia. De zay no zava-dehibe aminy ka za miteny antsika manao hoe andaotsika tena hiala sy tsoka an'izany fanahy balama zany fa mpamotika tempolo io
ary pihinana io a ary tena hohaniny ianao a angaroniny atramin'ny posinao mihitsy nefa ianao tsy hovitongany any an-danitra kory satria na izy koa ilay tsoana aloha ny ten'andriamanitra hoe hoy izy Jesosy hoe nareo tsy hoany dia ny lalana kobana anareo mantsy ny fariseo ry havako tsy mitsara korytsika sanatria fa mampitandrina kosa hitandremo e fa manao andreo avany dia voly amin'izao fotoana izao a mitady balama maro ny olona ngezo ry avana rehefa hoe tsy dadarabe mpanoton'andriamanitra na dadarabe ary zao fa mpanao mazino ary dia manao kostara manao mitondra baiboly manao resaka tenin'andriamanitra dia ozy ny olona hoe aty ny tena izy ty fa tandremo ry havako tandremo fa balaka vonina ny ampiasa volana ohatrinona averezana na dia efa nahan'olona ray ary fa Jesosy nandraraka ny rahany teo ambony azo fijaliana ny retany zavatra rehetra mba hamonjeny na dia efa nahan'olona ray ary ka dia hotain'ny tompany antsika rehetra zay momba le toriteny omaly iny a atapaka moa fa hiditra amin'ny toriteny hafa indretsika ao aorianan'ity hira izay eo ataontsika ity dia tahin'ny tompo daholo ary tsika menakalo dia ataontsika tira mahafinaritra be te mifo azy ataontsika rehetra ifo daholo tsika fa zahany koa ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao mino finaritra dia aorianan'ity hira ity tsika hiditra avy hatrany amin'ny ten'Andriamanitra zay hoentin'ny ranabavitsika lovilitina amintsika tsiray avy mino finaritra daholo Jesús será
mipetraka mafinaritra ny hira tahiny tompontsika rehetrarehetra tahiny tompo a ho aindia tahiny tompo a ho aindia moka ho ety a dia misaotra antsika rehetra koa afaka sitrahana zay ka manambola tsy narabeko teo a eny ary ndao ary tsara be le hira lovely tsara le hira ndao ary tsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra lasa kely ny fotoanantsika satria faniriko tokoa ny mbalazarany tohiny kely tamin'ny tokitentsika maly iny. Halleloia. Mahafinaritra rehefa tianareo ny hira dia mankasitraka anareo ihany koa mifankasitrahana. Ndao antsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra mpandrosotsika avy hatrany ranabavitsika lovely tina izy vitony antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Dia rehefa vita moa ny tenin'Andriamanitra eto dia miverina eto ihany mamelapelatra ny toriteny tahaka ny mahazatra. Tahiny tompo ranabavy lovely anao ny fitenenana. Jesosy ihany koa ho antsika mpiaino tsirairay avy izay mpanaraka an'izao fandaharana izao. Dia fifaliana ho anandro ny hitondra tenin'Andriamanitra hifankahirezantsika amin'ity ity dia izany tenin'Andriamanitra izany dia avy nahitantsika indrindra ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 12 andiny faraka ambin'ny folo. Romanina toko 12 andiny faraka ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ho anao hoe mahazo toa fa aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanomponan'ny tompo. Amen. Mahazo toa fa aza malaina. Izany tenin'Andriamanitra fohy dia fohy izany moa dia havana no entiko hifankahirezantsika amin'ity anio ity dia tsaroa fa ny fanompontsika n'Andriamanitra dia mila olona vonona manara-dian'i Jesosy. Mila olona vonona mahafohy zavatra maro vonona ny anetry tena, vonona ny hiatrikady maro amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Dia isika ry havana mila miorina mafitsika, mila miorina tsaratsika amin'ny fanomponan'izany Andriamanitra tompontsika izany fa mampalahelo betsakitsika tsy mahatoetra amin'izao fotoana vaninandro izao ry havana. Betsakitsika tsy mahatoetra amin'ny fanomponan'Andriamanitra noho ny fiainantsika kristiana izay mandalo ady ara-nofo, mandalo ady ara-panahy. Dia ao anatin'izany efa ry havana malala dia betsaka no mifikitra mijoro ihany fa betsaka ihany koa no mihemitra, betsaka ny resy ry havana malala dia mihemitra an-dalana ry havana. Dia eo ihany koa ny devoly izay mampiditra fisalasalana, mampiditra tahotra amin'ny fitokinan'Andriamanitra dia mihemitra dia tena hoe mampalahelo ry havana. Dia izao ry havana malala hitantara zavatra kely amintsika izany ry havana fa izany isy fotoana na ny nofy dia izany nofy izany ry havana dia tena hoe lakolosy fanairana ho antsika ry havana malala satria izany nofy izany tsy nofo roa tsy izaho ihany no nanofy an'izany nofy izany fa misy namako maromaro sendra tafaresaka tamiko na ny nofo mitovy nofy amin'izany nofoko izany ry havana malala. Dia izany nofoko izany moa ry havana dia hoe nahita tohatra hono izaho tao anatin'ilay nofoko tohatra miakatra makany an-danitra. Dia eny amin'ny faratapony eny mamirapiratra hazavana mahafinaritra be dia ny ety ambany somary mbola sarotsarotra ny fiakarana amin'izany tohatra izany ry havana dia misy sedra betsabeta be amin'ilay fiakarana amin'ilay tohatra. Dia tao anatin'izany moa tsapako misy mpanompon'Andriamanitra betabe hono miara-miakatra amiko eo amin'iny tohatra iny dia misy olona sasany tsy mahafikitra hono ry havana fa eo mijanona eo amin'ilay tohatra eo satria ilay tohatra somary mihetsiketsika misamboaravara ohatran'ilay onjan-dranomasina ireny dia matahotra hono ny olona sasany ry havana dia ny sasany mienjera ny ambany any, ny sasany tsy mihetsika intsony, ny sasany miverin-dalana, ny sasany manohy ny diany ihany. Dia izany nofo izany indrindra ry havana malala mahagaga anahy satria ilay namako ray izay tany Madagasikara izay mitantara tamiko amin'izaho eto Frantsa io mitantara amiko izy hoe izaho ozy izy nanofy tahaka an'izany koa izy dia be da be ozy izy ny olona mbola mila hotoriana ny tenin'Andriamanitra, mila foazina ara-panahy ozy teneny fa be da be ny olona mbola mihemitra sy tsy mety miroso amin'ny fanomponan'Andriamanitra.
dia voahaingakaingana ry havana misy namako mipetraka eto amin'ny Frantsa zay namako zay isaky mifankahita miresaka tenin'Andriamanitra foana, miresaka ny fahatsaran'Andriamanitra foana, dia mifampitantara eo zay dia mitantara anahy izy ry havana hoe zaho ozy izy na nofoko ozy izy teneniny fa nisy tohatra ozy izy teneniny atao anatin'le nofoko, dia le teo amin'le tohatra ozy izy teneniny za miakatra ozy izy teneniny, dia ny olona be da be miaraka aminao izy teneniny rehefa nitodika tany ariana za menjera ozy teneniny dia mikikika dia menjera any amin'ny farany ambany any, dia rehefa tazaniko ozy izy le toerana anjerany maizina be ozy izy dia mikikika be le olona menjera amin'le tohatra. Dia rehefa tetra za ozy izy dia tena tsapako hoe mila mijoro ara-panasa raha teo voavonjy, mila tohizako ny fanompoan'Andriamanitra, mila tohizako ny fifikirako amin'Andriamanitra ozy izy teneny, satria za ozy izy hitanao ary tsapanao tsara ozy teneny niady lalovako ato amin'ity tokantranoko ity ozy izy indrindra ny fanompoko an'Andriamanitra ny amin'ny tsy fankasitrahany vadiko ozy izy amin'ny fivavahako. Dia eto koa za ry havana dia mpianaitra ny saintsika tsirairay avy mpianaitra ny saintsika za fa zany nofo zany natao amin'ny groupe izay maresy izay misy anay eto amin'ity fandarana ity ry havana, efa nisy olona ihany koa na ny nofon'ny tompo ihany zany, dia tsy ataon'i Jesosy tonga ho azy zany nofo zany ry havana fa anairana ny saintsika. Mbola mety misy amintsika eto ry havana ambany, dia tena hoe ambany ny tahan'ny fanomponan'Andriamanitra, misy ny efa avoavo, misy ny tena hoe mbola tsy miroso amin'ny fanomponan'Andriamanitra noho ny tahotra, noho ny fisalasalana, noho ny ady mafy izay atrehana. Dia isika nefa ry havana raha tsy mitandrina dia hanimba ny ara-panahintsika zany ady lalovana zany, raha tsy mifikitra isika, satria ny fanahy mampangatsiatsika ry havana, ny fanahy mampatoritory afafy ny satana nge amin'izao fotoana izao hoe raha tsy mahaforona amin'Andriamanitra isika dia ho very tahaka an'ireo olona izay nianjera mitohatra any amin'ny fahaverezana nge zany any ambany be amin'ny maizina zany ry havana. Dia izao ry havana, ianao koa mety hienjera, ianao mety ho silafaka, ianao mety hiverin-dalana, ianao ndao tsika hiroso ry havana malala, hiroso amin'ny fandesentsika ry havana, fa zany mihemitra dia fadio mihemitra, fadio indrindrandrindra sao aloka ny vavan'Andriamanitra tsika, fa te hampandresantsika Jesosy ry havana, te hampahita voninahitra tsika Jesosy ry havana, fa mazotoatsika amin'ny fanompoana azy. Ndao hampandrosatritsika lalina ao anatin'ny fotsika izy ninona adalovantsika dia hifikitra amin'ny Jesosy foana tsika ry havana, fa tsy hamela rery atsika zany Andriamanitra, tsy hanary atsika zany Andriamanitra ry havana, fa hiaro atsika mandrakariva izy raha tena hoe katsatsika fantatra zany Andriamanitra zany ry havana. Ozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy any 7:20 hoe izay maharesy ozy izy dia avela mpiaraka hipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianana, dia tahaka ny nandreseko kosa ary ny arako mipetraka tamin'iraika eo ambonin'ny seza fiandrianana. Ry havana malala, amen. Izay maharesy, raha maharesy tsika amin'ny ady rehetrarehetra ry havana, raha maharesy tsika amin'ny karazana ady sy ny olana rehetrarehetra izay mianjady amintsika eo amin'ny fiainantsika, dia misy zavatra efa mpanantenainy Jesosy antsika. Dia ndao hiakatra amin'ny afo bebe kokoa hatrany ny ara-panahintsika ry havana malala, azahoantsika ilay seza fiandrianan'Andriamanitra. Ndao hibanjintsika manomboka izao, hibanjina n'ilay Jesosy ampipisintsika ry havana malala, fa ny ady zany misy foana ny ady an'tolona, misy foana mandalo fangeriferiana, mandalo kapoka maro isan-karazany amin'ny fananana an' Jesosy, fa mila mioritsika, mila mafana fotsika. Dia mino afa nampahery atsika zany teny zany misy saintsainantsika, dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any hatramin'ny tany indrindraka ao mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia. Misaotra ny ranavavy lavolitsika tao anatin'izay teny izay. Aleloia. Toy teny mahafinaritra izay nentin'izay isaorana azy zany, ary dia misaotra anao
makasitraka ary dia mitombo ositra mitombo fahasoavana dia mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra. Halleloia. Dia Jesosy amaly fitianao ranabavy Laovilia Tina. Halleloia. Ile ten'Andriamanitra Romanina 12 dia ny 1 izay mivaky toy izao amin'n'anarana Jesosy manao hoe teny fohy teny tsotra mahazo to fa aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanotonan'ny tompo. Halleloia. Amen. Mahazo to aza malaina. Tsisy ampianarina zany angamba tsika iny natao hoe mazoto. Mazoto manao zavatra. Ary iny zany hoe malaina zany tena misatra. Ao antsika rehefa ririnina rehefa le fo maraina andeha hiasa iny, fo maraina andeha hianatra iny, tena malaina. Maneno ny revay voalohany, neny zanako anankiray iny, neny fity ataony revay be mihitsy, dia efa misy revay voalohany mahafantatra fotsiny hoe misy revay tokony fo dia mbola matory. Revay faharoa tokony efa nomboky fo. Revay fahatelo tokony tena mifo. Revay fahaefatra manomboka mitsangatra. Revay fahadimy be revay enina maneno io be da be dia rehefa tena tafatsangana satria ndray avo le anankiray tokoa. Zaho misy fotoana manisy revay amin'ny fito sasany revayako dia maneno iny. Dia misy fotoana rehefa tena le miraikitra be iny dia ohatrany mieritreritra alao araka kely fotsiny. Fa iny maka kely iny 20 minutes eo iny. Teny le mpamivalo latsaka folo ianao vao taitra amin'le maka kely. Iny le malaina iny, malaina hitsangana. Misatra. Riavana. Afaka tongisina amin'ny lapelina mihitsy rehefa maraina. Tsy te hifo. Andriamanitra miteny amintsika. Aza mba manao ohatr'izany rehefa andeha hanompo an'Andriamanitra. Aza mba manao an'izany rehefa andeha hanompo an'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra, mahazo to fa aza malaina. Tonga zany dia voe andeha hanompo an'Andriamanitra dia tsy malaina mihitsy ianao. Tonga dia mazoto. Azo ataonao amin'ny hafanapo. Jerinareo tsara fa Andriamanitra angery avana tena teneniko anareo mihitsy fa mandefitra io Andriamanitra io amintsika. Ary zaho mbola veriko tsy mahita Andriamanitra ohatran'io tsika. Mandefitra angery avana io Jehovah Andriamanitra io amintsika rehetra. Jerinareo tsara fakeo tsika hijery ten'Andriamanitra. Tsika zany rehefa andeha hoe nareo efa naheno an'ity zavatra teneniko ity. Ohatra hoe misy olona miteny ohatra hoe andao entany tsika rehetrarehetra mba midira amin'izay amin'ny ranon'ny batisa. Taloha tamin'ny mbola tena fiangonana dehibe dia misy aleo manao catéchomène dia ny ankizy génération anao efa mandeha catéchomène hoe ianao mbola tsy mandeha foana. Efa maninonareo mbola tsy mandeha manao catéchomène tamin'izany dia tena mbola miandry ny antson'Andriamanitra. Misy ilay pasteranay fa antson'iza io heninareo isan'andro. Tadidiko foana izay teny izay ary ampahirizako ny olona ihany koa. Nareo le hoe andeha atao baty mialatsiny nareo mikitika olona kely misy zavatra mandenkelina anahy eo amin'ny oriko ao. Mialatsiny fa fahazarana ratsy misy misy fa dia ezaka ilana. Mialatsiny. Dia miteny aminareo koa matetika izay mivady mandetana hoe ndao mba hiditra amin'ny ranon'ny batisa dia mbola miandry nareo. Hoe ranabavy izay mbola miandry tena feo amin'ny fanamasina ako. Dia naneniko misy tamin'izay efa feo amin'ny fanaratsy ka ty anao ty. Dia matetika zany tsika rehefa misy zavatra ho atao andao anao ty rehefa anao dingana ara-panahy dia miandry an'izay foana miandry kely. Aloha tena ozytsika hoe alao tsy mandehandeha miroa anaty fikoropana fa manao zavatra Andriamanitra dia alao makabahana tsara. Any amin'ny fanompoan'Andriamanitra isika manao an'izany foana. Mihisatra anao dingana ray dia mihisatra. Tsy nareo irery io fahatra ty. Asiko mafy ny tenako. Halleloia. Mba ho mangana hoy Paoly
nefa jerinareo tsara any amin'ny exodosy toko 15 zao ny zavatra nitranga ozy Farao. Exodosy toko 15 andininy fa 7 kepakitsika. Io Farao, malaina de malaina ianareo ka zany nanaovanareo hoe aoka andeha hamono izay andeha hamono zavatra tao fanaritra ho an'i Jehova. Ary ankehitriny mandehana ataovy izay fanomponareo fa tsy hisy mololo menareo tsony nefa ny anjara birikinareo dia mbola tolotrareo ihany. Taloha zany ny zanak'Israely manao biriky ho an'ny Egyptianina. Dia ny manao ny biriky mangady ny tany sy manao ny biriky izy manao azy fa ny mololo andorona ny biriky efa ateriny miaramila amin'ny Farao eo. Ohatry ny ahandro sakafo zany ianao dia ny sakafo ianao manamboatra azy fa ny charbon ny afo efa eo misy manatitra. Fa zao hoy izy Farao hoe ohatry ny kamokamo nareo zany malaina dia malaina nareo mba anona teny mampiony rehefa teny mampahery be dia fanamazina fa rehefa batisa sy kanota dia ino ampahazonareo daholo io message rehefa io commentaire mampiony. Zao amin'izay nataon'ny Farao, hoy izy Farao hoe malaina dia malaina nareo zao manomboka zao nareo sady maka mololo no manao biriky. Rehefa tsy mahavita an'izay dia tia ny kapoka mandrivorivo, kapoka karavasany amin'ny lamosina any. Dia inona natao zanak'Israely? Dia ny fomaraina ry zareo tonga dia tsy mila revay fa satria ho an'ny Farao dia tonga dia izy hoe andao ifo, andao hitady mololo andao hanao biriky. Dia ny fomaraina dia mitady mololo fa nisy an'ny biriky nisy an'ny biriky ihany. Tsy nahazo heure supplémentaire karama hoe amboniny fa tsy maintsy atao. Itsika ndray rehefa hanao zavatra an'Andriamanitra dia miandry tambony kely izay foana tsika. Na dia Abrahama ny dia tena inona nomenao Andriamanitra fa izaho tefa madiva efa antitra ihany aty. Andriamanitra ny vao misy hetsika kely ray ataontsika dia miandrandra ary tsika io isaky misy hetsika ray ataontsika an'Andriamanitra dia miandrandra foana tsika ambadika misy fitahiana kosa anao tiako kosa aloha zao zavatra ataontsika zao tsy maintsy isy fitahiana ao ambadika zao izy tsika. Dia Andriamanitra koa manome satria fantany zavatra andrasantsika. Fa rehefa jerena malaintsika andeha hanompo an'Andriamanitra. Malaintsika hanao zavatra an'Andriamanitra satria maninona? Andriamanitra tsy manana karavasy ohatran'ny Farao. Aiza ravana ny olona rehefa mandeha manompo devoly zany? Vita tsakany sy andavany io zavatra teny datarabe io vita tsakany sy andavany io manompo kalan'oro, manompo zazavavin-drano, manompo vazimba, matahotra sao iolana ny tenda amin'ny alina dia arahana tsakany sy andavany. Dia mazoto mafana fo tsy mba malaina rehefa andeha hanompo an'ny devoly. Fa Andriamanitra anao an'io ihany tsika sady miisaky tsika no asitsika karazana condition maro Andriamanitra hoy ahy taloha hiala sigara raha ataonao an'izao. Zany hoe ilay sigara fialako sigara zany mbola miainga avy any amin'Andriamanitra ny hetsika. Raha ataonao an'izao Andriamanitra ianao aloha manome dia hiala sigara dia meko anao ny tsy foako sigara. Dia manao dingan'izany ndeha atao batisa, ndeha hiala amin'ny ratso anao, andeha hanao asan'Andriamanitra misy an'ilay hoe mba ho an'ny hafa mifikifika. Iza moa iniry na titira iniry ny saina sy ny fo lasa takalo mihitsy ilay izy. Iza moa titira iniry ndraiky izy mba asiana paty kely mandeha an'iny mifikifika mba voninahitra mifikifika. Ohatr'izao ilay hira ohatr'antsika rehefa mba asiana manompo an'Andriamanitra zany atsoin'Andriamanitra ndao mba hanao asan'Andriamanitra
de tsika ry anina aloha raha andry anina no manao an'izany fa tsy zany manao an'izany fa ry anina. Ahoana izy tsika zay tsika Ni mai te mapi ai ai
Alleloia. Tsika kenan'iriny aloha sady mba maka aina kely tsika. Tena marina zany. Rehefa asena manao asan'Andriamanitra tsika dia mifikifika, dia mangatakandro dia malaina. Nefa raha ny tena marina dia tokony ho lehira hoe nahoana ny anjaranao no mena ho an'ny hafa, manomboka androany ny anjara asa fanompoana azy mena ny hafa. Ny fanompoana an'Andriamanitra nge avana ho ny tena androany no bolina toko 720. Ny fahatorana ny Jehova dia mahaela velona. Inona moa ilay fahatorana ny Jehova? Fanaovana ny asany, fanaovana ny sitrapony. Ny any amin'ny obolana any misy teny fanoharana momba ny vitsika. Hoe fijery momba ny vitsika, obolana toko 9. Obolana toko 9:9. Omena atsika zany ty. Alleloia. Mba hamparisiritsika atsika amin'ny fanaovantsika ny asan'Andriamanitra. Obolana toko 9:9 aminaran'i Jesosy manao hoe mandehana ny amin'ny vitsika ary le malaina. Dia ny ny fanaony ka mba endre tsy manana komandy reny na ampifena mpanapaka, nefa mamory ny haniny raha fahavaratra izy ary manangona ny fihinany amin'ny fararano. Mandra-pahoviana mbola andry ihany ianao ilay malaina. Roviana no ifo amin'ny torimasonao ianao, mbola tory kely ihany, mbola reniko kely ihany, ary mbola notanana kely atory. Ny vitsika dia faran'izay biby tsy mba malaina. Ary tsy mahita ny vitsika tokoa. Za misy fotoana mba nandinika tamin'ny nijery an'ity obolana dia tamin'izany vao nanomboka nivavaka ny foaram-panahy. Dia eo amin'ny tokotany rehetra zany misy an'ilay vitsika ngeza be reny. Feno an'ireny vitsika ngeza be reny eo a-tokotaninay. Fa tena nidiniako ny fiainan'ireny fa tena manana korazy. Vitsika izy le ngeza, vitsika ngeza zany fa izy mahikely zay ny tanany sy ny tongony. Fa misy an'ilay biby loatra ny voangory reny na mbola velona. Dia forsen'ilay vitsika bataina fotsiny. Le ataony mitsongolika ilay ohatry ny voangory. Mavesatra fa batain'ilay vitsika. Forseny hoentina any anaty lavaka ny vitsika ray vita tsisy ny baiko Efa tonga eo amin'ny lavaka dia misy namany fanampiavy lasa narahako maso mihitsy narahako nalehan'ilay vitsika hitako hatramin'ny lavaka ny sitriany. Fa biby ngeza angamba ny intelo ohatry ny angezany intelo ohatry ny angezany tena ny batainy. Ary biby mbola velona fa tsy maty, afaka mamikotra amin'ny tany fa forseny entina zaka n'ilay vitsika anankiray raha tena variana aho tamin'izay. Tamin'izany moa mbola tsisy telefona afaka hifilmena fa raha tsy izany tena ny filmeko mihitsy hoe tena ampianarina antsika rehetrarehetra. No tena Andriamanitra hoe ny vitsika dala makany amin'ny mijery ny vitsika izay malaina. Fa ny vitsika tsy mba misy komandy. Ny vitsika zany tsisy miteny zany hoe dala manao asan'Andriamanitra, anjaranao mitory-teny. Fa maninona ianao tsy tory-teny? Dala moa mitory-teny e! Dala moa mitondra-bavaka e! Fa zao dia mahafinaritra anahy mihitsy fa dia ankizy miaraka amintsika eto isaorana an'Andriamanitra fa tsy mba misy mialangalan'ireo fa to satrindreo andray anjara foana. Alleloia. Mahafinaritra raha ankizy amin'ny groupe izay mahay toy izy fa tsara. Tsy mbola nahita atao hoe olona mialangalana zany hoe tsy te hanao mialaala hoe tsy te hanao fa ifandrombahana aza no manao asan'Andriamanitra ao. Isaorantsika an'Andriamanitra zany. Hoy ny tena Andriamanitra hoe ny vitsika tsy mba manana komandy ary tsy misy mpifena mpanapaka. Ianao zany aza miandry komandy vao andeha hanao asan'Andriamanitra. Inona moa ny ataon'ny vitsika? Mamory ny haniny izy dia ny mbola fahavaratra. Dia manangona ny fihinany amin'ny fararano. Inona moa ny ataontsika eto? Inona moa ny andravantsika asan'Andriamanitra? Manangona ny hohanintsika rahatra izay tsika havana. Manomana ny mandrakizay atsika isika. Ny fomba iray ahafahantsika mahavoatahiry atsika dia mifanaovana asan'Andriamanitra rery ihany. Aza mionona zany hoe za mpivavaka, za mpino.
fa ataovy izay andraisanao anjara hanaovanao asan'Andriamanitra. Fa ny fanaovanao asan'Andriamanitra io ny ampafana ny fonao, dia io anomananao manangona ianao, manangona no hoaninao mandrakizay. Miasa mafy ny vitsika satria ho avy ny fotoana isitrika ny anaty lavaka izy, mihinana izay hohaniny fotsiny rehefa tsy mivoaka intsony. Ny asan'Andriamanitra ataonao ety an-tany io hohaninao any an-danitra ny vokatra io, hohaninao any an-danitra ny vokatra io. Androany zany za miteny amintsika manao hoe Romanina 12:1-20 mazotoa fa aza malaina, andao azoto. Raha mbola hoe asan'Andriamanitra dia aza malaina zany, aza vela misy mahatonga anao malaina zany vao hoe asan'Andriamanitra. Na dia ty mpandalantsika ty any na karazana fizahan-toetra kely any izy ty, zay tenenenareo fa rehefa anao anty asan'Andriamanitra ty tamin'izany dia nifidy hoe andro amin'ny firy ary nanaovana ny fandarana. Io mila tolotsaina ny fanamasina rehefa anao zavatra, fa na io lera io ary dia misy lera hoe ianao raha amin'ny 7 arivo zany ianao na amin'ny 9 arivo aty andafy ny anao émission ohatr'izao tsisy afaky mijery anao. Amin'izany taona io la vao any an-dalana amin'ny fodiana. Io fandarantsika io zany amin'ny sivy sasa manomboka io tena metimety any izy io. Raha ho any manokana zao avy ny sakafo, avy nampatory ny ankizy, afaka hiatrika tsara n'izany asan'Andriamanitra. Fa ho an'ny sasany indray mety misy miteny alina loatra, tsy ampy torimaso, ny torimaso tsika nefa tokony hitovy ihany. Fa le izy fizahan-toetra kely ihany koa le izy. Fa izay malaina be dia be ny olona miaratsiny aminareo izay mpijery rediffusion rapitso, hoe tsy vonina hiatrika hiary tory zany fa hoe anao rapitso mijery andao tory fa tena miraikitra be masoko tsy vitaka. Le amin'ny sivy sasany kosa inona rehefa le adiny rony dia kalazo horaire tena voakasika mihitsy ny foko mahita ny rahan-tanirina Marisy Arlinina, fahombiazana fitahiana, asan'ny apôstôly Ser Jesosy Mpandresy Ser Bartella hoe any Madagasikara dia adiny rony dia kalazo horaire, fa mbola manomboka amin'ny sivy sasany tsika ty ireny amin'ny 12 sasany ihany. Nefa entretinareo rehefa lakamisy alina zay dia mbola misy ny fiarahana eto amin'ny Zoom, fampitondram-bavaka anaty Zoom, mbola io ry zareo mihaja sy alain, tsy miala anaty Zoom zany reo, mbola reo ry zareo. Amin'ny fizo any aminareo, amin'ny ray marina ty amintsika efa mitelo marina any, fa io nefa ray mpianakaviana sy ray mpianakaviana samy andeha hiasa ihany rapitso. Zany angery avana tena hafanampo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra inge zany. Hafanampo inge zany. Fahazotoana inge zany. Fahazotoana inge zany. Mba mampahely anao mazotoa. Asa malaina. Amin'ny fanompoana ny tompo. Raha mbola ho an'Andriamanitra. Marina tokoa. Koa itsy Arabia Saodita koa ohatry Madagasikara foana no voateany marina zany. Koa itsy Arabia Saodita koa anatin'izay. Alleluia. Fa za mbola mampahely anareo, mampahely antsika rehetrarehetra mba ho azoto. Nanompo devoly antsika nataony ny devoly kendaroroka. Nyrohizany rojo vy manao zay tiany. Anao. Fareo mahatonga anaty tsy tahita mihitsy miaro tory io. Za taloha mifatoran'ny fanaratsy ny fivoahana alina. Za taloha tena devoly zanaky ny alina mihitsy namatotra taloha. Dia za io taloha tsy mahita tory zany amin'ny alina. Tsy azoko io haiko tena tsy azoko mihitsy ny haiko. Raha vao tsy amin'ny alina mivoaboaka eny ivelany any an-dalana eny anaty boîte de nuit, any anaty fanaovana billard, any anatina toerana tena tsy azoko ny haiko. Tena reko mihitsy misy zatra tsy mety ny fiainako. Mpamosamihaja mihitsy marina tokoa. Tena tsy mahazo, tsy mahita tory amin'ny alina. Misy fotoana mba tonga aloha ihany ohatra dia mba nanapa-kevitra andeha atory ato an-trano.
any amin'ny amroa folo sasany alina amray maraina tena renao mihitsy misy fanahy manaingy anao tonga dia mitsangana mampiditra akanjo rena ny lakile ny tomobile lasa veloma tobiny lasa mandeha any amin'ny kavô ao an-tanina renina amin'ny 5 sasany maraina amin'ny 9 fa miandro ao dia mahazo aina tena zoto mihitsy a tsy mamalaina mihitsy a fa mifanompoana ny devoly ankehitriny mitapahan'i Jesosy izany zioky izany dia inona ny soloko inona indreo ataoko io zao miaro toreto a manao inona manompo ny Andriamanitro alleloia fantatro fa tsy verimaina ny ten'Andriamanitra hoe Korintianina voalohany 5:10 9 itsika tsenjery ty teny ty mikosika ao mokavo foana tamin'izany Korintianina voalohany 5:10 ny ten'Andriamanitra hoe nampahery Paoly ary androany koa zany mba te hampahery anareo eo amin'ny toeran'ny Paoly ny ten'Andriamanitra hoe ko amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara aza miova ary mahefa-be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo alleloia satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikerezanareo aina ao amin'ny tompo ninona fikerezanareo aina ao amin'ny tompo na amin'ny fitarihanao zoma amin'ny alina fampahirezanao ny olona amin'ny firy maraina mahireza ataovy foana mahefa-be milanao ny olona amin'ny asan'Andriamanitra mahefa-be fa io ny olona mety anadio ny zavatra ataonao fa ao amin'ny Jehovah tsy foana tsy akory ny tena Andriamanitra amin'ny Hebreo 4 anisan'ny teny mahafinaritra na mampairana rehefa amin'ny teny manao asan'Andriamanitra ty Hebreo tsy hoe fitadiavana valo foana akory ny zavatra atao an'Andriamanitra nefa kosa mampahery Hebreo 4:10 ny ten'Andriamanitra manao hoe fa Andriamanitra nge tsy mba tsy marina ka anadino ny asanareo sy fitiavanareo izay naseho anareo ho voninahitry ny anarany Andriamanitra tsy hoe tsy marina ka anadino zao zavatra ataonareo zao fa tsarony io ary Andriamanitra rehefa mahatsiaro ny tenanareo hoe dia nahatsiaro any Abrahama Andriamanitra inona ny vokatry le fahatsiarovan'Andriamanitra ny Abrahama nitsaika atao akibony Sara ny zazalahy kely atao hoe Isaka alleloia amin'ny fotoana zany Andriamanitra mahatsiaro atsika misy hetsika ataony any ambadika any misy hetsika ataony amin'ny fiainantsika ary na oviana tena teneniko anao nisy fotoana i Mordekay efa mivangeva nytoritsika teto zany mananao solompanjaka meka nisy amono ny mpanjaka neka isy kiome amono dia Mordekay naheno an'le rolany resaka dia nalaza ny Mordekay tamin'ny mpanjaka dia tsy maty ny mpanjaka fa zao sy nisy kado azony tsy ohatrany tsisy ny rarako hoe fa izao kosa voasorana tamin'ny anaty boky ilay tantara rehefa nisy fotoana tsy nahita tory ny mpanjaka dia mba nahantso mpamaky boky izy mba avakio tantara ho inona ny tantaran'izao dia voasokatry ny mpamaky boky teo amin'ny tantara nisy ny tantaran'ny Mordekay izay nanavitra mpanjaka teo mpanjaka ho tonga zay aity koa misy azay tantara zay dia inona mba nomentsika ny Mordekay tamin'izany dia izy mpitantara tsy nisy tsy possible zany zay mangaty Mordekay fa tonga ny fotoam-pakasitrahana dia nahazo mpakasitrahana Mordekay aza malahelo ianao ny zavatra ataonao androany tsy voatery isy valiny akory androany nefa tsy adinon'Andriamanitra tsy mba tsy marin'Andriamanitra ka hanadino ny asanareo sy ny fitiavana naseho anareo ho voninahitry ny anarany ny ten'Andriamanitra ary tsy foana tsy akory ny fikerarezanareo ainao amin'ny Kristy Jesosy fa mahereza halleloia atao foana fotsiny afateneko anareo teo fa obolona toko 10 eo vakiko mihitsy obolona toko 10 andefa 7 ka hatramin'ny 17 hoy ten'Andriamanitra ny fatorana Jehovah mahela velona fa nataonany ratsy fanahy ho foezana
ny fanantenany malina dia fifaliana, fanantenany latsi-panahy ho foana. Lalan'i Jehova dia fiarovana mafy ho an'izay tsy misy tsiny fifandrikanana kosa ho amin'ny mpanao ratsy. Ny marina tsy angozo mandrakizay fa ny latsi-panahy tsy onona amin'ny tany. Tanao zany ny fanaovantsika ny asan'Andriamanitra ahitantsika sitraka eo anatren'Andriamanitra. Ary rehefa ahitantsika sitraka eo anatren'Andriamanitra dia mahela velona tsika. Eto an-tany ela velona, any an-tany sika miody ny vokatry ny asan'Andriamanitra izay nataontsika. Tahaka ny Levitsika ny tenenina teo hoe mandeha izy tsy malaina izy manangona izy mitsinjony ho avy izy ny fanaovana asan'Andriamanitra inge ravana soa ny fiainantsika, soa ny fiainanao nge io rehefa te azo 19 aka 19 amin'Andriamanitra ataovy ny asan'Andriamanitra. Hitanao no ary ataovy amin'ny kafanapo. Mahazo to dia aza malaina dia ataovy amin'ny hafanapo. Rehefa misy zavatra ataon'Andriamanitra ataovy amin'ny hafanapo io. Na tsisy manome, tsisy manisy combien anao, tsisy mampahery anao, tsisy manisy bravo anao, aza miandry bravo aman'olona zany. Bravo amin'Andriamanitra ny antsika ny alasantsika. Ino ny tena zava-dehibe. Alleluia. Mahazo to fa aza malaina ary ka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Fa raha mafana fotsika amin'ny fanompontsika an'Andriamanitra dia mafana koa Andriamanitra mamaly antsika. Alleluia. Izy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Tesalonianina. Tesalonianina mampahery Paoly moa dia mampahery foana ny mpiazakazaka. Tesalonianina voalohany toko voalohany andiny fahatelo. Hoy Paoly hoe andiny faharoa misaotra an'Andriamanitra mandrakarivo izay ny aminareo rehetra izay ka manona anareo ny fivavahanay. Sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikirezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana any Jesosy Kristy tompontsika eo mason'Andriamanitra raitsika. Fantatray raha malala an'Andriamanitra fa ny fifidianana anareo fa ny filazantsara ray tsy tonga teo aminareo tamin'ny tena ihany fa tamin'ny hery koa sy fanamasina ary fahatokiana be araka ny ampahatanareo izay toetra ny fitondrantenanay maminay fitondrantenanay teo aminareo no ny aminareo. Ary anareo fa nanahaka anay sy ny tompo satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina ka dia tonga fianarana ho an'ny mino amin'ny Makedonia sy Akaia ianareo. Alleluia. Amen. Tsy mitsahatra mahatsiaro ny asana izany ny asa ataontsika io. Paoly zany dia niezaka araka ny teko taona misy fotoantsika manao asan'Andriamanitra, manao zavatra an'Andriamanitra dia aza miandry zavatra avy amin'olona ianao, aza miandry ny olona hitanao. Ny olona ngenarena mahita anao ary dia mody tsy mahita anao koa. Andriamanitra tena mahita. Fa i Paoly kosa teto dia nampahery. Fahazarany mivady mampahery an'ireto aralasana bavintsika reto amin'ny asan'Andriamanitra. Rehefa matetika rehefa tsy anaty fahasahiranana dia rehefa miheno ny toritendreo dia mandefa teny mamy kely foana ny teny hoe tsara mahereza fa tena mety. Alleluia. Maherezana ary mampahery anareo foana mahereza fa tsy lavitra anareo fanjakan'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra ny fikerezanareo ainy fa misy valiny dia misy valiny tokoa io ravana. Anao zavatra ao an'Andriamanitra sika manomboka eto mahazo to dia aza malaina dia ataovy amin'ny kafanapo. Tena ataovy amin'ny hafanapo io zavatra ataontsika an'Andriamanitra io. Io asan'Andriamanitra io misy fotoantsika te atory, misy fotoantsika ohatry mahatsiaro reraka. Fa za mbola miteny anao akaina foantsika ny an-danitra. Andao sika amory, andao hovoriana, andao anangona an'ilay mandrakizay. Fa eto an-tany ihany tsika ny afaka manangona an'io ary dia mbola matanjaka. Mampahery anareo mihitsy. Aza miandry reraka sy antitra fa hoe za andeha hanao asan'Andriamanitra. Zao ianao mbola afaka mifady anina ho an'ny olona. Zao ianao mbola afaka mitarika alim-bavaka ho an'ny olona. Zao ianao mbola afaka hoe tsy ampy torimaso ianao. Fa rapitso anao mbola mavita ny asanao ihany. Tsika ingeravana tsy mitovy ny zavatra vitantsika sosintsika rehefa lehibe. Za aloha dia miteny anareo foana. Raha mbola tsy tonga Jesosy rehefa tonga ny 80 taonako amoany
ka rehefa matsiaro reraka efa tsy vitako tsony mety indre mandeha isan-kerinandro izy mba misy ty fandarany ty nga moa Andriamanitra metsiny amin'izany ry havana raha zay mba tsy tratra ny heriko sisy saingy kosa zao ahako mbola ohatry ny vitsika zao mbola afaka manangona zao ianao koa mbola afaka. Inona zao mba asan'Andriamanitra ataonao? Inona zao mba fanomponan'ny tompo ataonao? De mety ozy ianao za ny asan'ny tompo ataoko manaraka fandarana, tsy asan'ny tompo zany, za manao asan'ny tompo amin'izany fa ianareo mandray. Inona zany zao mba ataonareo rapitso? Mba vitanareo ve na de nataoko hoe mampahery olona anankiray, mitondra mbavaka olona hoe tsy fantatrile olona akory nge fa hitondra mbavaka olona ianao. Asan'Andriamanitra zany. Taloha zay taloha jerenareo ty zavatra ty taloha zay mivady mbola tsisy anareo entina mbavaka, mbola tsy maromaro ohatry antsika miaraka eto. Amin'izany vao nanomboka asan'Andriamanitra zao mba ataonay mivady mijery eo amin'ny Facebook misy olona marary mba mangatabavaka fa ity olona fa marary rehetra mangatabavaka fa tsisy inona tsy operatany nefa mila manao dialyse intelo isan'andro isan-kerinandro lany ny operatany sao. Inona zavatra atao? Mijery an'ireny dia mijery atao ty entina mbavaka ty olona ty raha eo tsy fantatra akory iny olona iny izy tsy taova tsy volovolo fa dia tsy fantatra. Ary nisy misy zany teto indray ary nisy ramatoa zay vehivavy zay nasiety eto amin'ny Facebook dia tratran'ny insuffisance rénale izy io ary efa phase terminale dia mananjanaka kely dia nitarina be teo amin'ny Facebook teo hoe azao tena eto ambavaka fa tena rerareraka izy ohatr'izao dia na dia efa fampahirizana teo amin'ilay commentaire ny tenako tamin'izany mbola misy fotoana dia ka mahereza fa vavaka ho anao zay ary rehefa hoe vavaka ho an'ilay olona tena vavaka fa tsy hoe vavaka ho an'ilay olona nefa ianao lasa mandeha manao zavatra tena vavaka ho an'ilay olona izay mivady. Dia nifandray taminay tamin'ny MP ilay olona io ny fianakaviany satria compte no iresahana dia nanomboka teo lasa nifandray amin'izay isan'andro. Amifetsika ny vavaka androany ndao entina mbavaka izy amin'izao dia voriana tao amin'ilay hopitaly daholo ny fianakaviana rehefa tonga ao daholo ny fianakaviana tenendray efa tonga tamin'izany fa mpianatra amin'ny messenger mbola ohatrany tsy dia nampiasa WhatsApp tamin'izany messenger dia ao daholy ao ary asina vidéo kely dia io ny tarehany ilay olona rehefa tsy mahatsiaro tena maheno fotsiny fa tsy miteny ataovy eo amin'ny sofiny azafady ilay telefonina dia mivavy hitanao mbola misy azon'Andriamanitra atao torotelo dia toriana teny koa ilay fianakaviana rehetra tamin'izay nafinaritra tadida mampino ankamin'izany zavatra zany fa nafinaritra ry havana mba tamin'izay fotoan'izay tenenay ireo fianakaviana ireo tena nandao tsika rehetrarehetra hifady hanina fa nafinaritra fa fianakaviany olona io tao anaty tamin'nisy andro anankiray nifady hanina zay hivavaka ho an'ny olona io ary gaga avy eo fa misy namana tao anaty fianakaviana tao nafatatra tao tsy rado ve io dia zaho rado fa ahoana olona niarana ditra be taloha ka hainao izy mafinaritra rahalahy izy fa tena nandao ary hifady hanina dia mifady hanina nanokana andro anankiray dia mifady hanina reo fianakaviana dia nitenenina reo fianakaviana sady nitoriana tena tamin'izany zao ry havana raha tianareo velona io havanareo io nareo mihitsy koa mila mitady an'Andriamanitra ndao hiala amin'ny ratsy fanao na bebahana reo fianakavianareo na finaritra nge havana tamin'izany fa tena zany ny asan'Andriamanitra mba nataonay mivady tamin'ny voalohany. Zareo maninona ianao mihitsy mitady iza aiza ahoana ny hafanapo mitady asan'Andriamanitra ho atao. Inona ary no atao eto? Mba antaniny tenanao inona ary no ataoko eto? Nareo afaka manao zany rapitso vao manokatra fotsiny nareo Facebook tsisy afa-tsy olona nareo. Misy olona zao tena efa kehatra kary reto eto ambavaka rehefa aso MP izy za hoe vo mitondra mbavaka inona retina mbavaka fa hoentintsika mbavaka mifoanao rapitso alohan'ny atorana rapitso inona ny sujet de prière anao loia mahazo to fa aza malaina aeoka fanafoa amin'ny fanompona an'Andriamanitra mahereza sy mahatanjaa. Halleloia.
tsy foana tsy akory ny fikirezanareo ianao n Kristy Jesosy. Ary Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadimy ny asanareo sy ny fitiavana nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Inona moriavana ny olako tamin'izany fotoana zany misy ranabavy manana problème be. Tara-pitra andeha asa tamin'izany tamin'izany mbola tsy fanabavaka tsisy an'izao fandarantsika izao dia ny ataoko manao alom-bavaka ho an'io zay menatare manao alom-bavaka amin'ny alina be zao ranabavy dia ataontsika menatare eto le hira tamin'izany miteny moramora ndao ataontsika menatare hira hoe sambatra Jesosy miaraka aminao dia miara-mihira ao anaty mesendreo zay mianina zay menatare sambatra dia manomboka samy mitomany io manao alom-bavaka zay menatare amin'ny alina ao fa hivavaka ao anao azy ao efa mandalika ianao tsy matory akory tsy matory ranata za koa tsy matory fa andoalintsika sy hivavaka Jesosy io hitanao tipo dore ataontsika le raha manaraka ataontsika le ohatra hoe tompo ekeko tsotro zao tompo ekeko parain'ny andro izy ianao nanao alom-bavaka tamin'izany amin'ny hafanampo kosa Andriamanitra nahita fa tena tamin'ny hafanampo nangetahetanao asan'Andriamanitra izay mivady tamin'izany tato anatin'ny fo mihitsy ndao manao asan'Andriamanitra tena mila manao asan'Andriamanitra mba haninona tsy ho an'le olona ihany ange fa manao koa ange ny fahasoavanao anatin'izany mirehatra ianao dia mahatonga anao ho eo akaikikaiky kokoa an'Andriamanitra koa zany ko aza kivy. Alleloia. Tamin'izany voateraka le zanaka iny tamin'izany tokoa azonao atao zany tsy sarotra mahita asan'Andriamanitra atao zany revana tsy sarotra na dia ohatra ary mba asan'Andriamanitra mba ho ataonao ozy hoe dia mba hitondram-bavaka ny ralarady sy ranabavy mampionona amin'ny asan'Andriamanitra atao io tena tapahako ny hevitra isan'andro dia hitondram-bavaka an'izy mivady. Alleloia. Asan'Andriamanitra zany ary tsy hitanay zany fa Jehova mahita an'izany toy Jehova hoe ao fa zao tsaroko izay zavatra ao ataonao zay tsaroko ny nataonao io. Alleloia. Asan'Andriamanitra ke zany io noho zany nareo mba misy manapa-kevitra andeha mba hitondram-bavaka ny ralarady eo mba anana tolotsaina foana tolotsaina ny fanamasina foana izy alohan'ny fandarana io. Alleloia. Ataovy asan'Andriamanitra ataovy fa hitan'Andriamanitra no atao atsika hitan'Andriamanitra ny fezy ary tsy avelan'ny verimaina akory tsy ho avelan'Andriamanitra verimaina fa mahefa be amin'ny asan'ny tompo. Mahare zany ralasana bavako zany aza malaino aza kivy ndao tsika tena nompo an'Andriamanitra mahazo to dia aza malaina dia oka tena hafana fo tena rehefa ho atao dia andao tena atao anompo an'Andriamanitra ianao anao asan'Andriamanitra ianao andao tena ho atao. Alleloia. dia tena ho ataontsika tokoa io fa amin'ny Andriamanitsika tahiny tompo atsika menakavy matoka ianao voainao zay no tena Andriamanitra izay maharesy dia avelako ao izy le eran'ny apokalipsy mivakindra nababitsika novely teo izay maharesy dia avelako ara mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako mipetraka tamin'iraiko teo ambonin'ny seza fiandrianana. Amen. Ny vokatry ny azakazaka ataontsika izao dia miandry antsika ny satrom-poninahitra. Raha ho any an-danitra ihany tsika dia maiza mampitombo ny kitana eny amin'ny satrom-poninahitra ao maiza mampitombo ny vesatry ny satrom-poninahitra anaovanao raha hatr'izay ihany. Nisy tantara kely bateren'ny pastera henoko taloha efa elabe zay tamin'izany mbola kely hoe nanofony zany le rangahy anankiray pastera nanofony izy zany hoe tonga tany an-danitra dia tonga tany an-danitra izy dia nentin'i Jesosy nofo zany le izy ony tantara ty nentin'i Jesosy amin'izay ony izy manaraka Jesosy an-danitra dia andeha hoentina any amin'ny tranonao ianao eo misy trano anankiray tena feno vatsoa mirapiritra ngeza be trano tsara tarehibe dia nietrefina izy ao ny trano dia ao izy le anjely mitondrina zany tsy mbo tsy ny tranonao hay fizy any mipetraka ao dia eo misy vehivavy tsotra kely efa antitrantotra mipetraka amin'izany io ve ny trano io tena dia hoe dia nandalo trano kelikely ndray dia ady kosa ngamba ny tranoko dia ao izy tsy mbola io ny tranonao aiza ny tranoko andeha efa ire dia misy trano kely
ivakely tena trano kely zara omby olona io ny tranonao io ve matrano menana tantara ho ale izy de hoe io fa manao hoana io ny vokatry ny zavatra vitanao io le vitsika nanangona zany hoe tatia tany zany le pastera tena zalarana vita zavatra de ny akely ny vitanao aty any ny akely ny ovatananao any fa raha te hahijinja be ianao de mamafaza be taria aloha taria nisy nanana trano ngeza be satria tena nafanafo tamin'ny asan'Andriamanitra io nazoto tsy nalaina ary nafanafo nanao ny asan'Andriamanitra de ny vokatra ny ody izy rehefa tany trano ngeza be ina raha itsika zay tranotsika eto amin'ity zao tontolo zao ty rehefa manana tafo sika araka le irany torin'jareko tamin'izay rehefa manana tafo sika manana sakafo manao kiraro manao akanjo miaina ara-dalàna ampy zay levina anginy eto io tsy hitondra amin'ny akatra mihitsy tapampanjaitra ray ary fa ny andry ndo asoirentsika amin'inona amin'ny alalan'inona amin'ny fanaovantsika asan'Andriamanitra alleloia de andao atao fa hitanao hitain'Andriamanitra ny fiainana tsy verimaina akory ny fikerezantsika aina ao amin'ny Kristy Jesosy mitain'ny tompo mahereza daholy nova asan'Andriamanitra sarotra ny mitady asan'Andriamanitra atao fa miankina ny aminao ine za vonina ary anizaniza tonga eto izy androany ka tena miteny hoe za Jesosy vonina no asan'Andriamanitra androany alina ihany ho ampanofisin'Andriamanitra ianao androany ihany mety tsy ahita toro indray ary ianao fa misy zavatra tova anatin'ny saina hoe zao ny asan'Andriamanitra atao maro ny mampeno manomboka mibatisa Florida Gasy Natasha Raharnirina tonga soa Natasha Raharnirina fa be zay mahitanao alleluia eo ampandrina eo ahako tsy niasa tamin'izay teo ampandrina teo manao sesy tamin'ny après-midi tonga de mitsara nandreny olona daly reny ndaisiko ny telefonako ahoana izy mampeno anao asan'Andriamanitra aho anao toriteny amin'ny Facebook ho aza apetrako le telefona teny andrea ravana malala Bartimeo Jamba nitoriko tamin'izay de nanomboka teo de nasiko objectif amin'ny fiainako zaho aho mampionina tsy maintsy mavita toriteny lay isan-kerinandro ahako alleluia tahintompo fitahina Carole tahintompo Florida Gasy alleluia de tahintompo i Natasha Raharnirina androany taona nareo vao hitako teo de arabaiko de tonga soa de maretatra amin'ny farany alleluia vonina hony Kodanilahy anao asan'Andriamanitra sotra ny linamo amin'le fandraisana ny olona rehetra zay tonga sy Marie Charline Serge Marie Jo sy mpandray ny ankizy rehetra zay tonga eo ry havana lehibe ao anatinao anao asan'Andriamanitra tsy ampahitan'Andriamanitra tory ianao tonga de io izy Andriamanitra ty atao lamba bleu tonga de nanao tory teny de anomboka nisy nahita zay anao tory teny izy mandeha isan-kerinandro tamin'izany anaizanezaleako vitaterina mangingina ndray any amoron'ny lasaininy eny Paris eny andra ihany fa tsy hitako tsony moa zay tory teny ty tsy tadidiko soa zany no mipiblieko misy fotoana amoron'ny lasaininy iny misy sambo tonga de zany de mba atao pita ao anatin'le tory teny le sambo tonga de anao tory teny de sady hita ihany le sambo mandeha ao aorianao ry havana ny vitsika tsy nisy commande tsy nisy buffet za koa tsy nisy commande tsy nisy buffet tsy nisy pastera ako taty andaviko hoe mba naraby manao asan'Andriamanitra fa zahako mihitsy tao anatiny mivady hoe ndaontsika anao zavatra ho an'Andriamanitra tsy io zavatra hitanao rehetra tsisy ny commande any hoe mba manaovinareo an'izao fa io zavatra hitanareo rehetrarehetra io miainga avy amin'ny ao anatin'ny etahita fotsiny hoe za no te hanao asan'Andriamanitra Andriamanitra manome tolo-tsaina endana asio écran amba asio mitodika ry zao avy atao halleluia ny tsara nge ty fandarantsika ty amany tanonge tsisy afa-tsy zany eto hitanareo isanandro tsisy an'ireny décoration kely reny zany io na mivavaka ny mivavaka de hitanareo fa mivoatra mahefa be halleluia mahazo to de aza malaina halleluia mahazo to de aza malaina ary aoka fanafo zay rehetra atao ataovy amin'ny hafanampo
za mba hisorako an'Andriamanitra ry havana rehefa mba nomen'Andriamanitra ny ty anjara asa fanompono ty dia ninona mba nanendren'ny pasteranay ahataloha tsy mba nisy ny laviko reny nateray. Misy fotoana izay mivadin-dalina reo makany ambanivohitra amin'ny sabata, nareo no mandeha mitoteny ary ambanivohitra ary alavitra ary lavitra eny tompoko lasa. Raha misy mpanompon'Andriamanitra zany irahana dia omena gazoal, mena carburant, mena déploiement, menay arak'ilay iry misy hoe ny androko, ny areko, ny fanahiko, ny arenako zay anamanontolo Jesosy etoko anompoko anao zay tsy mila mena vory zany mila andehanao sa nivatra zay mivadiny miantoka an'izany amin'izay le amikafanam-po cyclone. Misy fotoana ny pasterako mihitsy ny paster mihitsy miteny aza mandeha fa cyclone teanao iny mihitsy misy tsirony cyclone be tamin'izay ny azo vovotra lasa miakatra eny amin'ny laoty manao toriteny ny radio indray ny tapaka za tongeny anao toriteny satria za maniny miezaka ny afana fo izay cyclone ve tsy nao voakasan'Andriamanitra aika ny radio tapaka mihitsy tam'izay tapaka ny courant rehetra tam'izay za ireny tonga teny anao toriteny zany ny courant ary resiko azonareo an Jesosy ny voninahitra ny courant tapaka zaka ny zavatra ny tranga fa ny afanapoko tonga teny amin'ny laoty hitoriteny amin'ny enina maraina manomboka ny toriteny amin'ny radio miala ny rano amin'ny 5 maraina miala ny akady kely lapa tamin'izany mandeha mitoriteny amin'ny anaty rovo adiny ray ny lalana miala amin'ny 5 maraina any tsy maninona zany tarika vavaka maizika latsinainy larobizoma tamin'izany miditra amin'ny 5 maraina amin'ny fiangonana zany mamono fiangonana manaitra ny gardien dia mitarika ny olona vavaka manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 7 maraina. Anisany zavatra tsy tatiko zany ny fo maraina zany taloha aleoko matory amin'ny alina be fa ny fo maraina tena zavatra tsy tatiko fa lasa tatiko le izy noho ny asan'Andriamanitra no natao. Alleloia. Tsy le ariana aminao koa zany ka hoe zany miteny hoe iza satria ray masy misy olona miteny nareo dia mirehare be koa nareo fa tsy mirehare mba mampahery anao koa mahazo to dia aza malaina doka fanafo amin'ny tompo doka mba ho fitaratra ho an'ny mino milanao Jesosy mila ny dia andratsan-tananao Andriamanitra amin'ny asan'Andriamanitra io mila ny dia ampeninao Andriamanitra mila ny dia tongotra ao Andriamanitra vonina ve ianao fa fampanantenana kosa no meko anao zay rehetra ataonao tsy mba misy ataon'Andriamanitra ho verymaina mahireza dia sambita iny tompo ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Trazynao tompo dia andrasako foana na dia tsy mamontsy naza miaviavy dia mbola matotra anao ao na toa tsy mety avako zay rehetra tao dia minao fa mahay anao natampinavako ny lalan-kale dia minao fa mbola misy lalana misokatra hoay na dia taritra trazynao tompo dia andrasako foana na dia tsy mamontsy naza miaviavy dia mbola matotra anao ao na toa tsy mety avako zay rehetra tao dia minao fa mahay anao natampinavako ny lalan-kale dia minao fa mbola misy lalana misokatra hoay
simasipideya faitsapakuri tupajamanicha mitidusimidera raifiziria tumahasa panarikingenarakarena inukufairaya jamanicha indayanuari utungararacha Yaitani famunzina Mahana Jesosy fataretiko ny Andriamanitra fa tsy mba veranao veromaina tokoa ny Andriamanitra tena mino izay Jehova fa tsy mba veranao veromaina tokoa zany fikelezanaina ho anao zany Andriamanitra any fikelezanaina ho amin'ny asanao zany tena tsapanay tena mino izay Andriamanitra fenao efa niteny fa tsy mba ho adinonao tokoa ny asa izay ataonay ny fitiavana izay mety mba kely aseho anay ho voninahitry ny anaranao Andriamanitra tenao ihany niteny fa tsy mba olombelona ianao fa Andriamanitra ianao ary tsy mba tsy marina ianao fa tena marina ary tsy hanadino ianao Andriamanitra ka io hatrany zay Jehovah Andriamanitra mba hafana fo mba ahery hafana fo amin'ny asanao Andriamanitra ka io hatrany zay Jehovah Andriamanitra ka io hatrany zay Jehovah Tompo ka io hatrany zay Jehovah Andriamanitra tsy to anatotosanay ny asan'Andriamanitra ny asanao zay ankilinao aminay Andriamanitra ary raha mbola misy aza koatran'izany dia mbola voniny zay Jehova atoroyanay zay tokony atao aza misalasala Andriamanitra inona indray mbola tianao ataonay fa tena azoto ary tsy mba hanainy zay ary hafana fo amin'ny fanomponanao Andriamanitra ny vavanao miteny fotsiny raha misy ilay dingana tianao ataonay dia ho ataonay tsy ampiambambana tsy ady hevitra tsy ady varotra fa tena anao zahay raha mba misy sitraponao tianao ataonay indray Jehova indreto zay Jehova Andriamanitra tena vonona fa omeo anay ny hafanam-po dia omeo anay ny fahavolona zaraha ho amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona zay mijery an'ity mpandarana ity koa Jehova Andriamanitra mba tena hoe samy azoto samy tsy alaina ary samy hafana fo amin'ny fanomponanao zay rehetrarehetra tonga eto ataovy mifindra sy mifindrafindra sy mamangana tsirairay avy izany fanahin'ny fahazotoana zany esory tsy ala ety aminay fanahin'ny fahalainana izay mitady eneringelina izay mitady nakatsakana ny fandrosoan'Andriamanitra matoky Andriamanitra fa nandito teny ity dia samy androso tamin'ilay zay rehetrarehetra reto androsanao ny asanao satria sitraka ao dia sitraka ao tokoa zany
vangio ary nisy atokantrano isam-batan'olona dia meo anay ny toro lalana dia lazao anay izay tianao fa ho ataonay Andriamanitra. Anao rery voninahitra saotra dera anja omenanao be tsy voalazako teto Andriamanitra. Mety misy amin'ilay tontolo eto mba te hangatabavaka, mety mangetaeta valim-bavaka, mangetaeta zavatra angatahana izy raha mba tonga nanatrika zao fandaran'izao teto Andriamanitra. Dia ianao any anateraka zay ireny no fony ary mihoatra lavitra anao izay maneritrereti ny Jehovahandriamanitra, mihoatra lavitra anao izay mba atao anatin'ny fony Andriamanitra. Dia angatahako aminao n'ity androany ity mba hanatanteraka raha misy ny tsy salama ianao hanasitrana ny marary rehetrarehetra, raha misy mandalo tsy fisina ianao amatsy azy ireo, amatsy anay tsirairay avy, misy mandalo tahotra sy teboteby, orory sy fanahina, ianao analan'izany ka anolan'izany hoe fanantenana sy toky sy finonanao Andriamanitra, ary izara fandresena ho an'ny isam-batan'olona ianao. Sotra Jehovahandriamanitra, voninahitra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Halleloia. Dia vosisatana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka anaty litera ray azy tanatin'izay teny izay nitoriana izay. Andriamanitra anie ny voninahitra mandrakizay Halleloia. Amen. Ivavaka amin'izao ny firenena ka andao ampandrosotsika rahantsika Jonatana ivavaka ho an'ny firenena. Tahitompo raha Jonatana anao fitenenana. Tahin Jesosy pasteur dia mbola ivavaka aritsika. Jesosy ray malala tsara indrindra, mbola misaotra betsaka anao Jesosy satria dia mbola tenenay indrainao Jesosy androany, mbola nandre aza ny fampianarana izany indray ary mbola mampianatra anay foana anao Jesosy. Dia araka n'izany tenin'Andriamanitra izany Jesosy dia aoka ny Jesosy izay tsy araina, aoka Jesosy izay tsy angatsitsika ny amin'ny fitiavana anao, aoka Jesosy tena hoe afana fofona Jesosy, anao ny asanao Jesosy. Raha tiniana Jesosy hoe izany teny izany dia tsy hoe dia misy tombotsoanao firy loatra Jesosy, fa fahasoavana ny fiainanay izany, tombotsoanay Jesosy ny fanaovana sy sitraponao. Tena hoe izay Jesosy mahazo varim-pity amin'izany fanaovana sitraponao izany, ka izany mangatany aminao Jesosy meo anay ny hery Jesosy mba tena afana fofona Jesosy, tena ngetahetanao foana ny amin'ny fanaovana ny asanao Jesosy, ny amin'ny izay hiraka ao rehetra Jesosy dia tena hoe ho tianao izay hanompo anao valiana Jesosy. Ankehitriny izay mbola mitondra-bavaka ho amin'ny firenenay kokoa Jesosy, ireo ny malagasy Jesosy, ireo Jesosy ny firenenao Madagasikara, hitanao ny mponina rehetra ao Jesosy, hitanao ny zavatra misy ao amin'ny firenenay, betsaka ny zavatra ratsy ao, betsaka Jesosy ny zavatra mitranga, tsy zavatra tsy miseho amin'izany firenenay izany Jesosy, fa izay karazana faharatsiana rehetra Jesosy dia ohatry ny hita amin'izany firenena izany daholo. Dia Jesosy mangataka aminao Jesosy mba hamangy ny fondrareo malagasy ireo misy anao Jesosy, dia tena hoe hiova fo Jesosy, tena anao amin'ny sitraponao Jesosy, hoe fombafomba fotsiny any Jesosy, hoe kristiana izany firenena izany manompo anao Jesosy, kanefa mbola miainao anatin'ny fanompo-tsampy, mbola manao faharatsiana, mbola atao daholo Jesosy zavatra ratsy rehetra izao, fa mba tena hikasika amin'izy ireo anao Jesosy, dia tena hoe hitodika aminao ny malagasy Jesosy, hiala amin'izay faharatsiana, izay fahotana, izay endrika maro isan-karazany Jesosy manalavitra aminao, dia mba ho kasihanao Jesosy ireo malagasy namanay ireo Jesosy, aroviny hitondra fivavahana ireo olona rehetra izay efa manompo anao Jesosy, mba tena hitory ny fahamarinana Jesosy, hitory ny asanao Jesosy, hitory ny tsy menamenatra Jesosy, hitory n'izany fahamarinana izany, fa tena hoe ianao Jesosy no atahorana, dia ny asanao Jesosy no atao, fa tsy mitahoratra olombelona Jesosy, ny hoe manitikena maty Jesosy, fa mba fatahorana anao Jesosy, dia tena hoe miverina aminao izany malagasy izany, dia tena hoe Madagasikara ho an'ny Kristy tokoa Jesosy, ary ianao Jesosy tena hoe ho anao izany Madagasikara nay izany. Dia ny voninahitra tianao ireny tena tsara indrindra mamondrafo amiko Jesosy, raha mitavatra voatenika nefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ary izay mahasoa Jesosy fantatro fa mampisoa an'izany firenena izany, dia ianao Jesosy efa tanteraka an'izany, dia ny voninahitra tianao ireny misaotra tompo tsara indrindra. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka ninany Zandry Jonatana isika tanatin'izay vavaka amin'ny firenena izay. Dia Andriamanitra manakireo pasoavana ny amaly fitianao, dia tonga avy amin'ny ambony indrindra, dia maherezatra ny hatrany ka
araka nytoroteny teo fa tsofoana tsy akory a ny fikelezanareo aina ao Kristy Jesosy fa tsika rehetrarehetra zay nandray anjara teto a ranabavy Angelina Diamant, ranabavy Lovely, raharaha Jonathan, dia tsy foana tsy akory ary Andriamanitra tsy mba tsy marina ka anadiny ny asanareo a sy ny fitiavana naseonareo ho voninahitry ny anarany a dia tahiny tompo daholo izy sika rehetrarehetra nareo rehetrarehetra zay nanaraka teto koa tsy vera mahina akory ny fiareta-toronareo misy valiny lehibe dia lehibe tokoa ambadika izany ka dia satria tahiny tompo ambolasika Andriamanitra Jesosy a dia eo netrorentsika rapitso amin'ny 3 ora dia araka amin'ny groupe zay maresinareo a rapitso ao amin'ny fandarana takariva mahafinaritra, alleloia. Dia rapitso ihany koa amin'ny 7 ora sasany tahaka izao a dia hiaraka amiko ireo amin'ny vavaka fiambenana raha mbola tsy tonga Jesosy. Samety tahiny tompo daholo Aki radio point radio 12345.com ahafahanareo a mihaino a ny onjam-peo Aki radio a mandeha andro aman'alina izy io a misy tohiteny ny adiny telo amin'ny ray amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny 7 amin'ny 7 arivo. Samety tahiny tompo daholo a Aki radio point radio 12345.com. Tahiny Jesosy misaotra antsika rehetra. Halleluia. Amen.